Ny sujet fahatelo tiako hoentina de momba an'ilay olona antsoina hoe Natanael Randriamasy. Fahavaloko anao, fahavalo fanakaviako anao, sady fahavalo ny victime rehetra any Mamoravatomanga sy ireo zay rehetra nambotry ny firenena. Donc de fait anao fahavalo ny firenena. Ampahafantariko anareo fa io antsoina hoe Natanael Randriamasy io dia fahavalo-pirenena, fahavalontsika rehetra izay niara-ny gadona, zay niara-ny tsirariny. Satria nahoana? Izy ony dia ho lany filoham-pirenena amin'ny prochaine élection présidentielle manaraka eo. Izy tena sura be, tena nizy oray. Alors là, pour être un but de sa personne, il n'y a pas mieux. Hein. De rehefa lany ony izy tsy hoe raha lany, fa ozy izy hoe rehefa lany ho filoham-pirenenao dia tsy anenjika, tsy anagadrana izy anaiza, fa izay reriany hoy izy no any solution iadina amin'ny guerre civile. Tsy hoe za rery ny tenenany an'izany, tsy za rery ny tenenany an'izany, fa alohan'ilay 9 décembre 2023, 9 décembre 2023, grande marche parisienne nikarakaraina taty iny, zahay ao anatin'ny vondrona mpanohatra maromaro moa de mivory matetika. De efa resiosio izy hoe te hiditra ao am'le vondrona misy anay. De nefa fantatrainy zavatra ataony. De donc finalement fa nisoerinay ho niteny taminay hoe aleo izy, de satria zay teo am-pivoriana tamin'io, aleo izy ho ekena ny fidirany de anazava amitsika inona ny zavatra teneniny, inona ny zavatra tiany. Tao anatin'io fivorian'io izy no mbola nanamafy an'izany, sady nanamafy zavatra anankiroa ngeza be tena tsy azo ekena ny zavatra nyteneniny tao anatin'ny fivorian'io. Io fivorian'io tsy za reriny teo Faniso, teo Tsilavo, teo Volatina, teo Axis, teo Zoé, teo maromaro zay tao anatin'ny fivorian'io, fivoriana sur en visuel le izy. Zavatra anankiroa farak'izay tsy azo ekena tena lavina tanteraka no zavatra nilazainy. Tadidinareo ve le affaire Romivos? Tam'izay Romivos de en détention provisoire, mbola tsy nisy audience. Izy ozy manana relation ambony be any Angleterre de ho ampiasainy ony iny relation iny anafaka any Romivos. Nentaniny atezerana daholo zay rehetrarehetra hoe ny tolona ataonay ane ka hiady amin'ny kolikoly, inona no idiranao, inona no tetavanao andraisanay, anao ho mpikambana ato aminay ato, nefa zany ny discoursinao. Zay ny voalohany. De ny faharoa, izy ony dia hiady sy isorona amin'ny guerre civile. De la seule solution izy dia rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy dia tsy anagadra na iza na iza. Tsy anagadra na iza na iza hono izy, fa raha ohatra hono izy ka anagadra any Lantorakotomanga, any Rina, any BM, any Augusta Razista, reo olona rehetrarehetra reo de hipoaka ozy ny guerre civile. De izy ony tsy anao an'izany. Zany ny olona milaza amin'iny feo mandambolambo be iny fa hoe hitondra firenena amin'ny manaraka eo. Iny olona iny rehefa aty manao petite manifestation aty izy de mandovola ianao va afaka miditra ao amin'ilay fivoriana kely ataony. Izahay rehefa mivory de tsy misy an'izany, rehefa mamory olona de tsy misy an'izany, fa au contraire dia mandefa invitation personnelle, tongava misy café, misy ronono, misy mofo baolina, misy an'izao, tsy mampandovola na iza n'izy, raha izay. Ensuite, raha te aka sary miaraka amin'ony ianao de mandoa 10 €, zany no fotoposaina n'iny olona iny Natanael Randriamasy, izany ennemi personnel anay, victime direct fianakavian'ireo Limercia iny olona iny, satria zany raha nizoina ny zavatra tena tiany atao de tokony tsy ho gadraina i Mamoravatomanga, tokony tsy ho gadraina i Rina Rakotomanga, tokony tsy ho gadraina i BM Werrawery, na de hoe ilay nanao an'ilay tentative d'assassinat any vady andefomandriny fotsiny ary ankoatran'izay sy ny fanodiky donona vola marobe
tokony tsy gadraina dian'Andriamaoly tsisy nizaniza tokony ho gadraina fa raha gadraina moa ndreo olo reo zany hoe lay devisetsika mpitolona hoe ampidirina amponja izay rehetra nanao ratsy de satria hodiovina ny firenena o départ à zéro amy zavatra tena miova tsika zao tsy zay no tiany tsy zay mihitsy no tiany fa c'est le contraire ho kolokoloana tsy ampidirina amponja reo olona reo fa raha ampidirina amponja reo olo reo de tsy fantatro hoe comment il a raisonné tsy haiko ny base d'analyse ny teny zany hoe ici guerre civile eo raha ampidirina amponja reny olo reny zany ondro malagasy hoy io Natalaela Randriamasio nareo ony zany de andeha ifampiady entre isika samy malagasy raha toa ka ampidirina amponja i Rinara Kotomanga i Lanto Volaboritra i Dinandriamaoly ireo mpitsara zay nanaiky ny valizy ny zarazarainy Mamaravatomanga reo azafady miverina am'le fivoriana zay nampidira anazy iny ako tao anatin'ny fivoriana izy de anteny hoe izy ony no mikarakara an'ilay grande marche tamin'ny 9 décembre de efa nyteneny izy tena farak'izay olo farak'izay mpandainga ianao tsy ianao mihitsy mikarakara zany fa zay anisan'ny olona amin'ny comité manao anjany efa manomboka efa andalana i-concrétisena an'le izy tsy hitanay tao ianao na indray mandeha tsy hainao nanao an'iny fa i Patrick tenenina zay izy hoe mandangy ianao tsy vitan'izay mandainga ianao fa dangereux ianao de inona retony nataony nanao poésie tsara be aloha le poésie sady anitsanjery lava be de zay zany croiser les bras fotsiny ohatran'izao de il a déclamé son poème de zay de ozy izy faniry soa zany fa tsy efa tena leo be indrindra moa zany tena tezitra be tamin'iny satria za no victime directe anisany tena hoe victime tena hoe dans ma chair satria c'est mon frère qui a été en prison qui a été jeté en prison de za no tena anisan'ny nahery vaika tamin'ny fanontaniana napetrako taminy de tapidalakale iny Natanaela Randriamasio ina nataony nanao poésie izy aintsy anjery du début jusqu'à la fin poésie tena tsara be tena tsara be tena marina zany fa saingy kosa de tena c'était vraiment pathétique c'est pathétique zany iny olona iny fahavalo-pirenena io olona io tsy vitan'izay fahavalony docteur Beriza fahavalony ny Lola fahavalony Mbola Rajona fahavalondreo olona rehetrarehetra izay niara-ny fanagadrana tsy andrarindreo iny olona iny fa tena fahavalo-pirenena iny olona iny zay mahaiza mifidy fantaro ny fahavalo mahaiza mifidy